ao anatin'ny vanim-potoana mafana ny eto andrenivohitra sy ny any amin'ny faritany mba hananana fahasalamana tomombana amin'izao vanim-potoana izao dia misy ny torohevitra avy amin'ireo mpitsabo. Tato anatin'ny teleherinandro dia tsy nitsaha niakatra maripana teto andrenivohitra. Androany dia tafakatra 7 degré Celsius maripana ambony indrindra teto andrenivohitra. Manoloana ny hafanana amin'izao fotoana izao dia anisan'ny torohevitra eto mpitsabo ny tokony hampitomboana ny rano fisotro. Ny rano no vahaolana voalohany indrindra ny rano satria ny antony dia 70 isan-jaton'ny atao hoe vatan'olombelona raha mbola atao hoe kely io na 80 isan-jato ho an'ny lehibe dia rano no mameno azy ka ny hafanana nefa miteraka fahaverezan-drano be da be ka ny vahaolana aloha zany dia fanoloana an'izay rano very zay ka ny fomba entina hanoloana azy zay aloha zany ny vahaolana atao hoe tsotra tsy ara-medikaly fa nefa kosa zany entina miady voalohany indrindra amin'ny resaka fahaverezan-drano zany indrindra zany ho an'ny sokajiny olona zay atao hoe marefo ohatran'ny zazakely zany latsaky ny efa taona dia tena saripady mihitsy amin'izao andro mafana izao ho an'ny olona koa lehibe any ho any amin'ny 80 taona miakatra any izay kelikely moa zany mihena ny fomba entiny manary an'ilay rano ka raha ho an'ny mpiasa izy dia tsara aloha zany mba misy pause zay fialatsasatra kely mety azo ilazana azy mba maka malomaloka raha voatery tsy maintsy asa amin'ny toerana mafana izy. Ho an'ny mpiasa ihany koa dia ilaina na ho an'ny olona rehetrarehetra ankapobeny dia ilaina ny fisotroan-drano tahaka ny hoe ray vera ohatra mba farafaratsiny ho an'izay ireo miasa ao anatin'ny efitrano na dia tsy mafana ray vera isaky ny adiny ray na adiny ray sasany mandritra ny fotoana fiasana. Ho an'ny zazakely rahateo moa zany reny zazakely izay efa voalaza teo fa hoe latsaky ny efa taona dia tsara mihitsy ny mampisotro rano dia io dia marihana tsara fa an'izao moa fotoam-pavaratra ny avy dia ny rano mety maloto fa rano atao hoe rano mangatsiaka avy nampangotrahana. Ankoatra ny fisotroana rano dia anisan'ny torohevitry ny mpitsabo ihany koa ny hampitomboana ny fihinanana voankazo ao anatin'izao vanim-potoana mafana izao. Ilaina ihany koa ny fiarovana ny loso ny hoditra amin'ny taratry ny masoandro ary ny fitondrana ny akanjo maivana tsy mitahiry hafanana.